Filoha Marc Ravalomanana tsy maintsy irisoantsika ny fikaonan-doha amin'ny pirenena. Tsy fandriam-pahalemana ao Boeny, tsy matory andro, tsy matory alina ny mponina. Tany Zakaranda Etsabe filoha, tsy aly izahay fa fivelomanainy eto hoy ireo mponina. Enatry tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao amin'ity arivany talata fa 10 ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Tonga soenao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny fanambara tamintsika sy ny fampahafantarana izay efa narahintsika teto amin'ny onjam-peon'ny MPS sy ny tambajotra tserasera dia nisy ny fanambarana nataon'ny filohampanoditra eto Madagasikara Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana. Andeha rahintsika avy hatrany ary izay fanambarana izay. Manoloana ny fanomanana ireo fifidianana ho tanterahantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia manao izao fanambarana izao izahay. Mikasika ireo lalàna mifeny fifidianana ary samy efa nanambara avokoa ny tsy fahalavy loharin'ny lalàna mifeny fifidianana eto amintsika na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena na ny voamera manokana misahana amin'ny fifidianana ny CENI zany zay nampiasa ireo lalàna ireo na natanterahana fifidianana 5 nandritry ny taona 2024 2024 ary 2024. Eny fa la ny fiombonam-be iraisam-pirenena azy dia efa nilaza ihany koa fa tokony ahitsy sy hatsaraina ireo lalàna mifeny fifidianana eto amintsika mialohan'ny hanatanterahana ny fifidianana rehetra izay ho avy. Ny ankamaroan'ny malagasy dia tsy mahafantatra velively ny votoantin'ireo lalàna mifeny fifidianana ireo ka tsy afaka manara-maso sy mandray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fifidianana. Betsaka ihany koa ireo didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application zay voalaza ny lalàna mpifidianana no mbola tsy noraisina. Samy efa nanolotra soso-kevitra avokoa ny rehetra ho fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana eto amintsika kanefa dia tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ireo lalàm-pifidianana ireo. Momba ny listy mpifidy tsy ahafahana mametraka fomba fiasa mangarahara sy andraisany rehetra anjara ireo fepetra voalazany didim-panjakana noraisin'ny gouvernemanta sy ny fandaminana napetraky ny CENI hitondrana ny fanavoazana tanteraka ny listim-pifidianana. Tsy mbola tanteraka ny fifidianana sefokotany sy ny lefiny mifanaraka amin'ny didim-panjakana amin'ny feny fokotany kanefa izy ireo no tompona andraikitra voalohany eny amin'ny fokotany ka tokony olona anana ny mpifidy fitokisana ka afaka ny anentana ny rehetra ndray anjara amin'ny fanavoazana tanteraka ny listim-pifidianana. Ankoatr'ireo voalaza ireo dia koa ny fahasahiranana menjady ny vahoaka amin'ny fotoana natanterahana ny fanisana ny mpifidy isa-tokantrano. Ohatra amin'izany ny fantrana manjo azy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny ratsy ny lalana ary koa ny tsy fatokisana misy intsony amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fiainana ka tsy azahoana listim-pifidianana madio sy ahitana anaram-pifidy rehetra. Mikasika ireo rafitra mitatana sy ny tsara ny fifidianana indray
tsy azo antoko reo rafitra mitatana sy ny tsara ny fividiana eto amitsika tsy mahaleo tena na ara-pitantanana na ara-bolona na ara-pitaovana izy ireo mitanila ny sy miandany ny mpikambana ao aminy tsy manana fahefana feno an'ray fepetra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga mielosa mandritra ary aoriana ny fifidianana tsy manana fomba fiasa mangarahara ary tsy mampandray anjara ny rehetra mikasika ireo fantikan-dalàna miseho milohan'ny fifidianana indray ary fanaovana fampelezan-kevitra milohan'ny fotoana zay tsy ela koa ray dia raha ntsika malala nijaritra nyseho tany manototo fampiasana ny fitaovam-panjakana ny fananam-panjakana sy fahefam-panjakana fanakatsakana ny antoko politika mpanohitra tsy anatanteraka ny andraikitra apetraka ny lalàna aminy amin'ny fanentanana ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena zay voalaza ny article 55 loi organique numéro 2018/008 no ireo antony rehetra ireo dia ambaranay fa tsy hafahana natanteraka fifidianana madio andraisany rehetra anjara ary ame vokatra ikeny rehetra ny tontolo manodidina misy any manana ny fifidianana ankehitriny ka tsy maintsy ilana fanotsiana sy fanatsarana koa mba ahafahana manomana fifidianana madio ary sy andraisany rehetra anjara ary hanome vokatra ikeny rehetra dia ilaina ny fananana listry mpifidy azo antoka madio ary ahitana ny anaran'ny olom-pirenena mananjo tokony fidy ary atao publication na petadrindrina isam-pokotany ho fantatry ny rehetra fananana lampifidianana feno miridra azo ampiarina ary fantatry ny voaka malagasy rehetra fananana rafitra azo antoka manana fahefana feno maleo tena sy andraisany rehetra anjara hitandana ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara tanteraka noho izany ho raisina ny fepetra rehetra andraisany rehetra anjara amin'ny fanavaozana tanteraka n'isy mpifidianana atsangana ny komity pokotany voafidin'ny fokon'olona avoizina sy atsaraina ary fenona ireo lalàna mifeha ny fifidianana avoaka ireo didi-panjakana fampiarana ireo lalàna mifeha ny fifidianana avoizina ireo rafitra hitantana ny fifidianana azavaina amin'ny vahoaka ireo lalàna sy didi-panjakana ifehy ny fifidianana dia manamafy izahay fa ny fifampidinian'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ihany no hany vaolana mba azahoantsika vokatra ekeny rehetra sy ampilanina ny tany sy ny fanjakana samy teandriamanitra izay zany ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny filoham-panohitra eto Madagasikara Andriamatoa Filoha Marika Ravalomanana izay fanovizantsika ny fiarahana kosa amin'ity ariva ity dia andeha ho aroso aminao avetrany ary ny matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-bavao mbola misy sy toteny ve ny fanjakana io ny fanontaniana apetraky ny maro taorian'ny fampakarana ny vitsoloka tamin'ity herinandro ity niezaka ny fampiretsaka tamin'ny kooperativa mpitaterana ny fanjakana saingy toa tsy nisy vokany izany raha nisondra matsy ny vitsoloka dia kofehy manara-panjaitra toy izany koa ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro fa nametra ny vidin'entana farany ambony aza ny fanjakana dia niazakazaka nanitsy ny vidin'entana koa ny mpivarotra na mpamongady na mpanjara eny hatramin'ny tokonanana aza izao indray no ferana ny sara-pitaterana saingy tonga amin'ny fitenin'ny jatovo hoe misy miaino samy manao ny saim-patany tsy misy fifampiresahany intsony na zotra nasionaly na ny tanan-dehibe
fa samy manohitra avokoa ny sara-pitaterana. Mbola misy toteny ve ny fanjakana samy mangina tsy efa manoatra? Aiza lokaloka fa tsy kilalao-njaza ny fandresy lahatra amin'ny mpandrarano-solika. Toa vao mainka aza fitangany vola miala isam-pianakaviana ny setriny, tsy misy mpividy ny lavanilina. Ekena fa sarotra ny kristsolo-tany eran-tany, efa tokony hevitra sy ny saina lala ny fahaiza-miarina manoloana izany ny fanjakana. Betsaka ny fanomeza tokony omena ny vahoaka, saingy ny mana tena tsy misy hono no sarotra fa ny mamoa mora foana. Ary mbola raharaha sarotra no ireo koa ny momba ny resam-pifidianana sy ny fikarakarana ary ny kajikajy ny fitondrana ao anatin'izany. Vaovao avy any Mahajanga dia mitaraina ny ankamaroan'ny mponina ao Mahajanga ao vokatry ny fiakaran'ny vidin-solika eto Madagasikara. Miakatra avokoa ny vidin'entana rehetra, misy ireo mitaraina fa tsy zaka intsony ny saran-dalana. Nanao ny fahadidiana mikasika izay indrindra moa ny namana mpanao-gazetiny MPS avy any Mahajanga samy mamonjy. Taorinan'ny vidin'ny solika dia niakatra daholo ny saran-dalana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Teo aloha ny bajaj, teo ihany koa ny bus, ary amin'izao fotoana izao nanao fanambarana ihany koa eo amin'izay journal eto Mahajanga fa niakatra izany saran-dalana izany. Dia ato zany misy tarify nataon'ny fanjakana zany tarify dia nangatana tamin'ny fanjakana fanjakana zany nangatana izy dia nahazo zay. Misy fiatraikany amin'ny sarababem-bahoaka nefa izany fiakarana izany. Karama tsy miakatra, ny vola tsy misy eo am-pelantanana nefa dia am-posy mivoaka trano. Tsisy karama iakatra zany mihitsy eo satria matoa izy tsy nahafehan'ilay fiakarany esansy dia tsy voafehiny zany ny eo amin'ny sehatrany rehetrarehetra tokony dikan'izany izy tokony mametra am-pialana rehefa tsy zakany mitondra firenena. Raha zao no mitohy dia anapa-kevitra fa mety hidina an-dalambe ny voaka ny Mahajanga manoloana ny zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidin'ny fiainana sy ny carburant izay tsy misy ny fanapa-kevitra matotra raha sy mifanjakana ankehitriny. Vaovao avy any Mahajanga izay hatrany dia mahazo vahana saika isan'andro ny fanafiana amin'ny tapiadiana toy ny ao amin'ny distrika ny Marivoa sy Mitsinjo amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana nataony namana mpanao-gazetiny MPS Mahajanga hatrany. Tsy vaovan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao mihitsy ny setra sy fedrim-pahalemana ny ambanivohitra, indrindra fa amin'ny resaka asandahalo amin'ny faritra maro ato anatin'ny faritra Boina. Manafika an-tanàna miditra ny trano mihitsy izy ireo amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao tsisy fandriam-pahalemana intsony ambany volo, na ino zavatra ho resansika eto na ino tsisy fandriam-pahalemana intsony any. Nefa za matokony 90% ny voaka malagasy dia any ambany volo izy mipetraka, any ambany volo izy mamelo tegna. Ao zany asandahalo isan'andro le olona tsy matory an-tragno. Anareo mahitana izy eto zany rehefa tonga ambany volo zay tsy matory an-tragno. Ny androany tena hafa place torianao, raha pitsanao hafa matory ambony maloton'olona satria rehefa andro alina anao mipetraka eo dia matory ambony maloton'olona. Zany zavatra iainanay agny isan'andro. Manao nasany ihany ny fokon'olona miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana sasany nefa dia misy mpiaro izy ireo rehefa tonga ety andrevohitra Mahajanga. Ary ny mahagaga dia ity mba misy ihany ny gendarme agny, manao ny tokony ho vitany gendarme, manao ny tokony ho vitany miaramila, manao ny tokony ho vitany polisy. Fa ny mampalahelo dia izao rehefa tonga ty ireo olona ireo tsy migadra, misy mpiaro ty droit de l'homme isan'andro ty. Malahelo aloha zahay, oka zay olona hoentina ety mba andesin'ny gendarme ty mba higadra izy, fa zay olona andesin'ny gendarme ty tsy migadra ary raha farany migadra 3 volana ihany dia afaka. Toerana maro amin'ny distrika anankiroa eto Mahajanga no tena lasibatra, dia ny distrikan'ny Mitsinjo sy ny distrikan'ny Marivoy. Raha amin'ny distrikan'ny Mitsinjo ny resahana dia misy ny Ankaroabato, misy ny Bekopay, commune rurale ny Ambarimandringy, Antseza. Distrikan'ny Marivoy kosa dia distrikan'ny Bemarivo sy ny distrikan'ny Kandrana. Ka mba mangataka za ireo mba ho motivena tsara reo olona reo mba reo ampina ny effectif andreo, tsy ampy reo taro mba matianao fa tsy ampy mihitsy ny isany. Gendarme tsy ampy firenena reo mandraikitsy tany dadasika beo farany maro enina. Aiza vitandreo zany tsy vitandreo ary rehefa manao déferment ty zareo tsisy olona mihitsy agny, tena tsisy olona. Ka manainga zay mba ampina reo nisan'ny gendarme aminay fa tena tsy ampy.
Fa tsy mbola voava kosa ny olana amin'ny resaka vidin'ny lavanila hatramin'ny androany. Fantatra fa nanantanteraka fitokonana ihany koa androany ary nanakana ny lalana ireo mpamboly vanila ao amin'ny commune Ankafobe any Maroantsetra any. Tapaka ny lalana eo amin'ny tetezany Manamby izay mihazo ny lalam-pirenena fahadimy noho ny fitokonana nataon'ireo tantsaha. Anisan'ny soratra tazana amin'ny sora-baventy nentin'ireo tantsaha moa ny fitakiana tsy misy atakandro ny ampiarana ny vidin'ny vanila 5,7 alina ariary. Ny vidiny izay efa tafidina hatrany amin'ny 5,4 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary amin'izao fotoana izao. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra dia tsy mbola nahita mangirana hatramin'ny androany ireo mpivarotra etsy amin'ny tany Jacaranda Ampefiloha manoloana ny fibotoana tany ataon'ny mpanambola azy ireo. Maro moa ny dingana efa natao ary ho amafisina bebe kokoa izany raha nambaran'izy ireo androany tamin'ny Ando Mialatina sy Mathieu Prince. Mitebitebatra ny ireto mpivarotra manodidina ny 10 eto amin'ny Jacaranda Ampefiloha ireto hatramin'izao mantsy tsy mbola nahitam-boaka ny raharaha fifanonanana tany misy eo aminy sy ny olona iray milaza fa tompo-tany. Ratsaivina efa nanomboka tany amin'ny taona 7-20 tany ho any no nananjary teto izy ireo ary taty aoriana nangatahana azy nomeny fitsarana azy ireo izany rehefa ela nananjariana teo. Nazona taratasy mazava saingy ny tsy mbatsika taty aoriana rehefa mijerena tsy hita ary tsy voarakitra ny antota taratasin'izy ireo misy namatsika tao izany. Nolazaina mihitsy fa anateran-tany vahiny iray ny tany ka namidiny tamin'olon-tsotra. Rehefa vita le reconnaissance dia nikeny ny tribunal zany hoe eny araka dia mbola tsy nameny ny tribunal aloha fa efa vita ny topos ny domaine ny reconnaissance ny toerana indroa taona dia efa nanao plan izy nanao ny PV nisy tany nefa le PV io rehefa vita tsy hita zay nalehana. Oentinay naterina tao amin'ny domaine sy nandoavanay quittance momba ny droit anaovana an'le mutation amin'ny anarany tsy hita le dossier quittance nefa ao aminay efa nandoa eo amin'ny 15 millions zay dia hatramin'izao dia tsy hita. Kanjo tonga teoriana misy olona tonga hoe zay nahazo an'ity efa mividinay tamin'ny 40 toerana ty fambelana reo dia gaga zay hoe ahoana zany tsy manaiky an'izany zay dia zay no mahatonga anay nanao an'izao ketsiketsy an'izao. Amin'izao mandendreny resaka fifampirarana eo amin'ilay olona milaza ho tompon-tany sy ireto mpivarotra ireto fa nodikodinana saina fotsiny izany hoy izy ireo ka tsy azo ekena velively. Tsy anaiky hatramin'ny farany ny anomezana amin'ny tany izay efa noanjariana efa ny taonany maro izay satria ny fivelomana mihitsy no potehany sy voakitikitika manoloana ity tranga ity hoy hatrany fanazavana. Mandefa olona izy hoe maninona raha mifampiresaka amin'ny zareo ohatr'izao tsy haiko hoe maninona reo raha maka vola amin'ny ohatry mandeha daholo zany zany resaka zany dia zay moa tsy mbo tsy mety aminay zany fa lenay eto amin'ny fivelomanay satria teto ny nampazotohatra anay an'izao raha zay zany mialeto dia tsisy alehanay intsony. Zay le tena izy mitady hoanao akaty aminay zany izy zany nambitamby anay tsy haiko hoe vola na inona fa zay tsy mety fa nenay zany tsy maintsy ho alainay aminay ty tany ty satria efa azonay prescription exécutive ty tany ty tamin'ny 2001 zay na tonga le izy dia le karana moa zany hitanareo be vola izy dia napidiry ny dossier dia nasisiny dia tsisy hita ao aloha nenay fa ny taratasy rehetrarehetra zany mbola manana zay fa le ao amin'ny domaine efa tsisy tsony. Tsy petra-potsiny amin'izao fa hanao ny fomba rehetra anatin'ny fanaran-dalàna ireto mpivarotra ireto raha nambaran'izy ireo hitondra ny raharaha eny amiovany fitsarana mba hahazoana ny tany izay efa nomena azy. Miantso nambara tonga rehetra ny mpivarotra hijery akaiky sy andrany andraikiny manoloana ity tranga ity ka mangataka ny anafoana na ny fifampivarotana izay tsy manara-dalàna sy tsy araka ny tokony ho izy. Vaovao avy any Fianaratsoa dia nanatanteraka fitokonana ireo mpiasan'ny Zotran-dalamby izay mampitohy any Fianaratsoa sy Manakara sy volana tsy nandray karama izy ireo ary mitaky izany tsy misy atakandro. Baksa Andrianantsy MPS Fianaratsoa. Nivoaka tamin'ny fanginany ireo mpiasa eo Olivon'ny Gara FCE izay mampitohy any Fianaratsoa sy Manakara. Nisy ny fitakiana ny tambin-karaman'izy ireo izay efa ho 7 volana be izao nefa mbola tsy nahitam-bokany hatramin'izao. Manoloana an'izany indrindra dia nisy ny fitakiana izay natao ary nisy ny fitokonana izay niarahan'ny mpiasa rehetra ho an'ny FCE Fianaratsoa sy Manakara. Nisy araka izany ny fanambarana izay nataony reto mpiasa reto toy izao manaraka izao. Sy tena mpiasa sy ny firo syndicat eto mpiasa Dalamby sy écrire fiamme STM sy VSV fanambarana
izay ampiasan'ny lalambe FCE Fianaratsoa Manakara dia manao zao fanambarana manaraka izao. Malona fitakina rehetra izay tsy voaloha dia efa nanaraka ny Antanatohatra sy ny digana rehetra na procédure mahakasika izany zay saingy tsy nahitam-baly ny hatreto. Noho izany dia tapaka tao fivoriben'ny mpiasa sy ny fatsakakevitra tany mpiasa rehetra amin'ny zotra Fianaratsoa hatramin'ny Manakara fa tonga amin'ny fitokonana faobe na grève générale ny mpiasa vofon'izao. Natao zao fanambarana zao mba hialana vaovao tsy maro-potitra toy ny tamin'ny lahatsoratra an-gazety La Vérité nivoaka ny 6 juillet 2022 lasa teo ary mariny taona fa tsy misy ambadika politika fa fitakiana karama madiodio. Tsy misy tsy miaiky ny rehetra fa tsy mandeha avokoa zao rehetra zao. Ahitana fitarainana avokoa ny sehatra maro isan-karazany. Mangany fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zao hitantsika zao indray mitaky ny karamany amam-bolana maro no mpiasan'ny gara FCE. Mampametram-panontaniana ny zava-misy ankehitriny. Tena mahafantatra ny laharam-pahamehana sy ny ilain'ny vahoaka malagasy tokoa ve ny mpitondra? Na koa hoe sambatra ve ny vahoaka malagasy araka ny fijery mpitondra ankehitriny? Sa efa mahazatra an'ireo mpitantana sy tompon'andraikitra maro isan-karazany ny maheno an'ireo vahoaka maro toreo sy manao fitakiana etsy seroka tsy mampiraika azy ireo intsony ninona zava-misy fa fanjakana sa fanjakazakana no misy eto. Falamandy ena tapitrisy ariary isan'olona no azon'ny mpanolontsaina an-tanàna. Lelira Faralahy sy Clémence Raharnirina raha ny didy navoaka ny fitsarana momba ny raharaha nanenjehana ireo mpanolontsaina fito menada. Afaka noho ny fisalasalana ary mandoa onitra iray ariary kosa ny ambiny. Tsy janona amin'izao anefa fa nilaza ny ampiakatra ny raharaha ambonimbony kokoa ireto mpanolontsaina ireto. Ando Meratina, Mathieu Prince. Milatsaka ny didy avy amin'ny fitsarana momba ny raharana nenjehan'ny Lalatiana Ravolomanana sy Balita ireo mpanolontsaina fito menada, ahitana mpanolontsaina Timahenina ary ERK iray androany. Voasazy Andolamandy enina tapitrisy ariary, sazy miatra isan'isany, i Clémence Raharnirina sy Lelira Faralahy, makasika ny fampangana azy ireo ho namoaka vaovao tsy marina. Afaka noho ny fisalasalana kosa no mpanolontsaina dia miambiny. Makasika ny fampiangana ho nanao fanalambaraka sy fanompana tamin'ny tamazotra kosa dia nafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana izy fito menada mianaka ireto ary mandonitra iray ariary isan'isany. Efatra ny amboalohany ho ny fanazavana ireo mpanolontsaina roa vavy ireto fa izy ireo mihitsy no tena asiana tao anatin'ity raha ity ary tsy namelana hatramin'ny farany raha tsy nahazo sazy. Tsara drary ny didiny voaka ka nilaza nampiakatra ny riraraha ambonimbony kokoa izy ireo. Zany dia izay mirahavavy zany no saziana andohan'ilay lamandy sazy miatra enina tapitrisy ariary tsirairay avy ary ilay onitra moa zany iny ny rahany rehetrarehetra hoe ray ariary zany ilay hoe nangatahany fa ireo namanay dimy miralina kosa zany dia nomena fahafahana noho ny fisalasalana zany. Dia eto zany zay dia miteny hoe avoay aloha le solika efa mitetina enina tapitrisy ariary mahery koa le anjara solikana ihany afahanay zany mijery ny afahana mandohan'le sazy. Mazava loatra moa fa afaka mampiakatra rehefa tsy afa-polo le didim-pitsarana mivoaka ary mazava loatra apakatra an'izany zahay satria tsy araka ny tokony misy ary tsy aradrary efa maro fiarovana nentin'ny mpisolo vavanay mazava be ny zavatra rehetra nijoroana. Tsikaritra ho izy ireo fa misy ny fitanin'lany ho nivon'ny fitsarana. Misatra miasa rehefa ny mpanohitra nareo tsy mitovy hevitra ny mampiakatra raharaha saingy mifanohitra amin'izay kosa rehefa afany manao izany. Hatramin'izao mantsy tsy mbola misy toy ny fitoriana napetraka Clémence Raharnirina ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo makasika ny raharaha SMGD sy ny SMA ary ny fitantanana tsy mahomby ataon'izy ireo. Fitoriana izay efa tafapetraka ny fitojona lasa teo. Tamin'ny fitojona ny tafapetraka ny fitoriana mandraky tia ny androany aloha dia mbola miandro foana zany ary miara-miandry aminay ao anatin'izany fiakaran'ny raharaha zany ny mponina Antananarivo renivohitra fa maninona no ny raharaha rehefa makasika mpanohitra, maninona ny raharaha rehefa makasika mpanolontsaina ny tanàna mijoro dia alefa aingakaingana fa rehefa kosa mahakasika ny olona izay everiny maro satria menina ny zao mpivarotra miteresaka SMGD ity fantatritsika zany fa maninona ny olona voatontonona amin'izany zavatra zany no tsy ampiakarina fitsarana. Mazava ny any Clémence Raharnirina sy Lelira Faralahy tsy misy mianatra na inona karazana raha matahora na endrika fanakatsakana maro lafy amam-penambavy ilazany marina sy ny fanampotena inina atao eto amin'ny firenena. Vao maika aza any amafy ny ampopo sy ny hery ao anatin'ny zava-mitranga tahaka izao ho izy ireo. Ho an'ny tombotsoa ny malagasy indrindra ny mponina Antananarivo rahateo no hijoroana
sy matymatesana hatramin'izay fitiava-taondrasana ary tamberina ndraikitra avokoa izany zay zany mampalahelo kosa ranolona ny zavatra misy zahay hatramin'izay raha nitoriana tsy miafiny zay tsy misitrika fa miatrika foana ny zandraraha-pitsarana zany satria manana ny marina ijoroanay zahay ninninona didina voaka amin'ny fitsarana androany voalohany aloha tsy mampiamitra anay ao anatin'ny fijoroanay mampanolo-tsainy zany faharoa ny zavatra misy ohatran'izao vao maika manamafy an'ilay fitiava-tanindrazana anananay amin'ny maha-olom-boafidina Tananarivo ary vonona mandrakariva izahay ijoro ao anatin'izany asa izany ary tsy emitra na oviana satria averiko fa ifikiranay ny marina ijoroanay hatramin'izay tsy vao izao fa efa maro ny fitoriana natao ireto mpanolotsaina ireto raha tsy laza fotsiny izao ny Clémence raha ny ireny izay efa fantsivony sy ny tory mampiseho sy manabarimbary izao tranga izao fa tsy misy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ary ny mahagaga ao anatin'izany rehetra izany dia ireo masamy teny sy mijoro no voasazy sy ampijirina ponja ny lafy mavaon'ny fanatanjahantena dia ny fanentanana ny tanora hiditra amin'ny fanaovana fanatanjahantena dia anisan'ny manampy amin'ny fampihenana ny tany tanora miroso amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sady fialamboly no fanabeazana ary indrindra fitazana ny fanaovana fanatanjahantena onjalalaina raha naivomanana Mathieu Prince. Fomba iray sotonana ny tanora tsy irona amin'ny zava-mahadomelona ny fanentanana azy ireny hiditra amin'ny sehatra ny fanatanjahantena raha ny hita amin'izao fotoan'izao dia maro ny tanora no lasa miankin-doha amin'ny fifohana sy fidorohana zava-mahadomelona eto amintsika ary saika ahitana izany avokoa ny faritra enina ny ankamaroan'izy ireny mbola tsy ampitoana avokoa antony mahatonga ny tanora iroso amin'izay fidorohana zava-mahadomelona izay ny tsy fahampiany fanabeazana sy ny rivotra entiny fanatotoloana amin'izao sady fialamboly nomana be ary mitaiza ny fanaovana fanatanjahantena ny fampiroboroboana izany dia anisany ahafahana mampihena tsikelikely ny tahan'ireo tanora miditra amin'izay fidorohana zava-mahadomelona izay fa ankoatra ny fanabeazana dia hifampizarana traikefa ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena tsy ampy ny fananganana fototra-vitrasa fotsiny fa ezaka goavana mbola mila atao ny fampidirana ny fanabeazana mba haolo-pirenena vanina amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena. Ity sehatra ity moa zany dia entina ampianarana dia entina avokoa hoe hizaran'ny tanora sy ny olon-dehibe sy ny olona sitratsakanavaka entina hizarana traikefa ary entina hizarana fitiavana dia zareo moa zany nentanina hoe hafa anankiray ny hafa anankiray ny fitiavana baolina kitra dia zany mampatonga ny hoe nanangana an'ity projet ity amin'ny alalana ny olona hoe amelabelatra kokoa zany talenta sy zany passion zany kiantsy ity dia naorinay hoe manaraka ny fenitra ny FIFA mba ahafahantsika hoe manana fotodrafitrasa hoe mendrika ho antsika rehetrarehetra. Tokony omena lanja avokoa ny taranja rehetra ary tokony ampitoviana amin'ny fomba hitondrana ny atleta tsirairay raha ny hita dia ny taranja baolina kitra aloha ny tena mahazo vahana amin'izao fotoan'izao ka saika mirona amin'ity taranja ity avokoa na ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina eo amin'ny fananganana fototra-vitrasa ankalasa takona ny taranja hafa. Orinasa manodidina ny terin-jato misehatra amin'ny fambolena biolojika no ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna raha ny atotanisa ary tatsa tafiakatra hatrany amin'ny roa hetsy no manodidina ireo orinasa ireo mbola ambany io isa io raha oharina amin'ny tinady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ireo mpisehatra eo amin'ny fandroanana vokatra biolojika. Anisan'ny mamotika ity sehatra ity ny fisiny ny mpanao monopole amin'ny fandroanana ny vokatra eto Madagasikara. Mbola ionjalalaina ranaivomanana sy Mathieu Prince atrany. Mbola ambany ny tany fananganana orinasa misehatra amin'ny fambolena ara-biolojika eto Madagasikara. Raha ny antotanisa manodidina ny 300 eo ireo orinasa misehatra ara-dalàna eo amin'ity sehatra iray ity ka tantsaha roa hetsy no manodina ireo orinasa 300 ireo. Sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny toe-karena ny fandranana vokatra biolojika na izany aza mbola kely ny vola ampidiriny ity sehatra ity amin'ny kitapo-mbola mpanjakana tsy mbola mahasehaka tanteraka ireo tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa nefa ny vokatra malagasy na dia betsaka aza ampitady azy raha mitaha amin'ny vokatra avy amin'ny firenen-kafa. Anisan'ny mitana ny laharana voalohany amin'ireo vokatra biolojika malagasy fanondrana ny lavanila, ny jorofo ary koa ny makamba. Ahitana olana nefa izao ireo sehatra ireo indrindra fa ny eo amin'ny lavanila ambany ny vidana mpanangom-bokatra ny vokatra any amin'ny tantsaha nefa lafo ny amarotana izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Antony anisan'ny mahatonga izay fitotonganam-bidy izay ny fisian'ny fanaovana monopole eo amin'ity sehatra ity
ka lasa olombitsy sisa no misitraka ireo tombontsoa azo avy amin'izay fanondranana izay. Tamin'izany tsika afaka nahazo contrat 248 contrat ary nahazo chiffre d'affaires teo amin'ny 7 millions d'euros teo. Mbola kely de kely tokoa zany raha ohatra eo amin'ny sehatry ny bio agriculture ny resahana satria ny tsena amin'io iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao dia any amin'ny 100 milliards d'euros plus de 100 milliards d'euros. Tsika mbola lavitra dia lavitra raha ohatra ny angezan'ny zavatra tokony ataontsika amin'io agriculture bio io. Vokatra anisany mampiavaka an'i Madagasikara ny huile essentielle, tsy akoho mana be dia be ny vokatra endémique izay anarantsika eto Madagasikara, izay aromatika sy médicinal. Izay zao ny hita hoe tena mampiavaka antsika Madagasikara ary na ny épice toy ny hoe cannelle, tamotamo, sakamalaho dia be dia be mpamokatra ny Inde fa le variété aty amintsika dia tena samihafa tanteraka mihitsy ary efa tena fatadiavany tsena ny ivelany. Ny fanomezana tosika ny tantsaha-mpamokatra ihany aloha hatreto no ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fambolena. Ny 20 isanjato ny malagasy raha teo dia saika tantsaha avokoa. Ho sarotra nefa ny atongavana amin'izay fampiroboroboana amin'ny fambolena ara-biolojika izay raha mbola hanjakany ny mpanao monopole toy izao ny sehatry ny fanondranana. Fasaika noresahana atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany avokoa ny mikasika ny olona nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny lafiny ara-tsosialy izany. Nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fanambarana izay natao ny FFKM ihany koa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Anisan'ny teboka noresahana FFKM tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny mikasika ny vidan'ny vidim-piainana Tsakato tao anatin'ny fito volana Angarangidina izao. Teo ihany koa ny fandanian'ny mpitondra ny volam-panjakana izay tsy misy fiantraikany akory amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ny malagasy izay miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana satria dia tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro daorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Raha ny kilao ny siramamy fotsiny izao no asindresaka dia efa manarika ny 5,000 ariary ny vidin'izany. Efa manodidina ny 2,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary kosa ny vidin'ny menaka kashte iray litatra. Vidin'entana izay efa tsy zakany malagasy intsony ka antony anaovan'ny FFKM antso fanairana amin'ny mpitondra. Fahasahiranana miaro fahafambaraka izay mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona hoy ny solomavam-bahoaka Emiliana Amboasalama. Tsy teteny direct lay KMF kono hoe sy lay taon'ny FFKM fa mahita zany fa lay natao hoe lehibe ny exécutif atsika mihitsiny no mandanindany foana ary tsy mahafantatra ny zavatra ataony amin'ny resaka fandaniana ny vola sy resaka lara-pahamelona amin'ny resaka fiatrenany sosialim-baoaka amin'izao fotoana izao zany. Fa nalana ny olona mivoaka ve ny fanaovana terrain manara-penitra 2,30 nda miasa ho an'izy ale izy. Ny vahoaka dia efa tena mihinana ny tsy fahitana ary mihinana tsy fihinana mihitsiny. Nefa ny sasany misy mitavana manao any pitoloha ary tsy mbola nisy fantrano ohatran'ity tato anatin'ny 80 taona, tsy mbola nisy fahambarako ohatran'izao tao anatin'ny 80 taona. Fa nitondra tsikera mikasika ny fanambarana nataon'ny FFKM ihany koa solomavam-bahoaka Fidèle Razarapierre. Efa mihoapampana ho izy ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy matoa miditra an-tsehatra indray ny FFKM. Ilina vonoina ihany koa ny vahoaka raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena araka ny voalazany hatrany. Matoa terny FFKM misy matory zany midodo zany ny important zany tenen'ny FFKM zany hoe mbola mangataka anareo nefa izahay tena ohatra nefa faramisy ty ataon'ny FFKM tia miala nenina aminareo mbola mangataka anareo nefa izahay FFKM hijery vaolana mahomby amin'ny fiahinany andavanandrom-piainany vahoaka fa tsy hoe mila avianiny amin'ny transporteur dikan'izany hoe mihoapapana mihitsy izy matoa tenen'ny FFKM hoe ampianao rehefa fandaniana sy etsika zay tsy mitondra vokatsoa tasany hoe dia mametraka mihitsy hoe amin'izao fotoana izao ny olona marary mbola tongonareo manampy ny aretin'ny olona tsy mba hoe aretina normal le aretina ampianareo vava inareo mihitsy manindrotsindrona le vatan'ny olona mba hanaintaina tsara izy. Fa ankoatra izay ny resaka ny antso izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny mpanohitra ihany koa ny fandarana miara-manonja. Raha tsy tanteraka ny fikasan'ny fanjakana nakatona ny fahitalavitra MBS iarahan'ny filambaniny ataon'ny orinasa Arteka indray no onjam-peon'ny AZ amin'izao fotoana izao. Mariky ny tahotra sy ny fahalemen'ny mpitondra izany fihetsika izany hoy ny solomavam-bahoaka Maître Yantra Razafimana-Tsoa. Zany Arteka zany tsy mandeha ho azy fotsiny ka tonga ho azy fotsiny io razo eto misy iraka any fantatritsika maniraka an'ireo
androany ianareo ny mafy be raha mbola azo atao hoe mafy be fa ny olona faible ny manao ohatra zao e raha ohatra ka ny malemy miara-manonja sahana tsisy dikany taminareo koa zany tsisy mihainy io fa aleo hijanona ny fotsiny fa misy manaraka ary misy mihainy be debe ary force be anankiray ty fa rehefa pousse mpitondra fanjakana izahay ianao zavatra any amin'ny tokony ale dia ho avy inge zay e olona efa kotinareo efa ry ambany be fa ariany tsy fantatra ary intsony mbola mila kisan'ny fiainam-bahoaka tsy hitanareo nanaovana azy ny fahaolana tsy hitanareo mandrakitiny androany ny licence d'exploitation na z radio ny problemanareo ndao fa lalana resaka tsijijato na partout na niza na iza rehefa ny fanoherana na ny any mbs io na ny z radio kitio hitantsika azy fa nanandrina nikitika ingenareo amin'ny mbs koa e ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia sarotra ho an'ny continenta afrikana ny arina vetivety atao ary nisy krizy covid-19 ny taona roapolo sy roa arivo faranteo ny teo anivony AFD na ny agence française pour le développement saingy miankana betsaka amin'ny fomba fitantanana sy ny fampiasana ireo fanampiana avy any ivelany ary ny fanatsarana ny tontolo ny fandranana sy ny fanafarana entana nefa no afana manarina farak'zaingana ny toekarena raha vorazafy-mainina tokora marola ny fahamaroany ireo vokatra ondrana no ahafana manarina amin'ny ampany ny toekarena eto Afrika ary nitatitra nivoaka nandritra ny konferansa ny firenena mikambana mahakasika ny varotra sy ny fandrosoana mifandraiky amin'izay hatrety dia metehatra amin'ny fandranana ny voly fanondrana fotsiny ihany ny firenena 570 amin'ireo 450 azy verina ho singa tsisy ny fahatomombanana ara-toekarena nefa izany indrindra fa ao anatin'ny vanim-potoana mahamora ny vokatra na koa fotoanan'ny Kristo ny taona 2020 nisy ny covid-19 sy ny vokatry ny ady amin'ny Rosia sy Ukraine. Intelo miataona izao no namoaka ny vokatry ny fanetetiana nataony mahakasika ny varotra eto amin'ny kontinanta afrikana ny AFD na ny agence française pour le développement natratra 3.9 isanjato ny fivoarana teo amin'ny arkarena faobe ny taona raiky amin'ny 20 sy 2 arivo raha 3.2 izany ny taona 7 sy 2 arivo. Firenena valo eto Afrika ihany nefa no tena nahitana izay fiakarana izay no ny fahaiza mitantana ny vokatra anatiny: Benin, Niger, Tanzanie, Burkina Faso, Ethiopie, Côte d'Ivoire, Égypte ary Togo. Mifanohitra amin'izay tsy tafaverina tamin'ny toerany talohan'ny krizin'ny covid-19 intsony ireo firenena niankina betsaka tamin'ny fitrandrahana reny ankibon'ny tany. Sarotra ihany koa ny arina ny tontolon'ny fizahantany izay nisedra olana noho ny fikatoana ny sisy tany. Araka ny tombany-tahirim-bola iraisam-pirenena mandina $700 miliara ny fametsim-bola ilain'ny kontinanta afrikana eo anelanelana taona 20 sy 2 arivo hatramin'ny taona 13 sy 2 arivo. Olana mipetraka nefa ireo manam-pahaizana toan'ny Thomas Melonio izay talepana-tanteraka anivon'ny AFD ny tsy fahafahan'ny firenena sasantsasa mampiasa ny vola amin'ny tokony ho izy izay vao maika mampitotongana ny toekarena. Ny fandarana aona marina sy ny fandarana global news avy hatrany sy no arainao aorin'izao fotoana ny fampirahalaam-baovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsary mitondra lohateny hoe les éternels ny sampana fampirahalaam-baovao ady amin'sotra nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.